Ny lalao izay zany misomo moa zany dia any tanàna ny rehetra ny amalin'ny fanontaniana ao amin'ny pejy farany gazety izay zany efa ndresaka an'izay lalao izay antsika. Lalao iray mety ahazoana hatramin'ny 3 lavitrisa sy 5 tapitrisa Ariary. Ny lalao Masse commune hazakaza-tsoavaly izy ity. Santarina nanomboka androany ny fahafatsika teto Madagasikara ny lalao izany. Ny filamatra moa ny eto dia hoe be ny safidy, be ny vola. Tafiditra ao anatin'ireo firenena misa 4 misehatra amin'ilay lalao Masse commune ny Madagasikara, lalao hazakaza-tsoavaly tanterahana any Frantsa, nefa mety ahazoana vola hatramin'ny iray tapitrisa euro na 3 lavitrisa sy 5 tapitrisa Ariary isan'andro ho an'izay mahita azy aty Madagasikara. Miampy iray tapitrisa euro kosa isaky ny alahady amin'ilay lalao booster. Pmubet dia mikirakira an'ilay antsoina hoe Paris amin'ny hazakaza-tsoavaly any Frantsa antsoina hoe Masse commune. Le Masse commune zany misy firenena eo amin'ny 4 no indray miara amin'ny lalao. Izany hoe tsika malagasy zany ao anatiny ka ny vola edivana amin'io dia vola le lalaovana any Frantsa, le 1 million euro izy isan'andro, miampy 1 million euro fanampiny izy isaky ny lahady, ary miampy 10 million euro izy ao anatin'ny lahady 400 amin'ny fotoana isy le antsoina hoe ireny. Iangalana ny tapakila sy ny lalaovana moa zany mazava ho azy dia efa misy toeram-pivarotana maromaro mivelatra eny amin'ny quartier misy atsika eny misy famantarana hoe Pmubet mazava ho azy.